Mankalaza ny fahadimy amby roapolo am'zato taona niorinany ihany koa amin'ity taona ity ny fikambanana teraky Ramiangola sy Rangita isy ny fanamariana samihafa entin'izy ireo ankalazana ny taonjobily sy santarina amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana moa izany amin'ny alahady fafito ambin'ny folo ny volana ho avy izao. Fivavahana moa izany amin'ny alahady fafito ambin'ny folo ny volana ho avy izao. Ny titao timarina moa zany ny fankalazana ny dimy amby roapolo taona am'zato taona ny teraky ny Ramiangola sy Rangita dia misy hetsika maromaro zany ho atao ho fahatsiarovana an'izany fankalazana izany. Dia ny hetsika voalohany zany anokafana ny hetsika dia amin'ny alahady fito ambin'ny folo marsa ho avy izao amin'ny telo ora hariva ao amin'ny FJKM Analamahitsy dia isy fitaovam-pivavahana zay anasaina ny fianakaviana rehetra. Dia manentana dimy zao zany zay fianakaviana ao anatin'ny Ramiangola sy Rangita mba ho avy anotina no fitaovam-pivavahana io. Zay zany ny hetsika anokafantsika nyity jobily fa dimy amby roapolo am'zato taona ny fianakaviana ity. Ny manaraka izay dia efa misy hetsika maromaro efa nomanin'ny komity izay mikarakara n'io jobily io dia ao anatin'izany zany ny dîner dansant zay ho karakaraina raha tsisy ny sampona dia amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Jona ho avy izao. Fa ny toerana anaovana azy dia mbola eo mpikarakara'ny komity izany. Dia misy ihany koa ny cabaret zay ho karakarain'ny komity ihany koa fa ho tenenina mandalana eny ihany itsika ary ho avoaka amin'ny vaovao ihany rehefa voafantatra tsara ny daty sy ny toerana anaovana